Notokana androany kosa ilay takela-patserovana nampitondraina ny anarany Gisèle Rabesahala izay nentina nanokafana ny herinandro natokana atsiarovana ity andrarezin'ny firenena ity nitoa tamin'ny alalan'ny fitokanana ireo fampirantiana nampitondraina ny lohateny hoe Gisèle Rabesahala femme malgache dans l'histoire de l'Afrique ny lanonana. Vehivavy malagasy voalohany sanjora indray andraikitra amin'ny fahafahana ny firenena i Gisèle Rabesahala izay voatanora eritrerony izy dia fanoretsaka tamin'ny tontolon'ny politika. Rary moa ny PDS ny Antananarivo renivohitra raha ampitondraina ny anarany Tsangambato Majoro eto Andravoahangy ambony izay nitokanina tamin'ny fomba ofisialy androany. Nosafidiana manokana ny andro ny fitinoa andraisana ny lanonana mifandraika amin'izany noho izany daty izany ny fanandrify amin'ny tsingerin-taona nahaterahany. Tsara ny Ana Marina fa teto amin'ny firaisam-pokotany fahatelo araka ny voalaza teo no niasany eto misy ny fo be toerana ny atokony kongresa fahaleovan-tena Madagasikara na ny AKFM izay na sekretera jeneraly azy ary ny foibe ny fikavahana fifanampiana malagasy izay natsangana izay mbola mijoro hatramin'izao. Raha matoa Gisèle Rabesahala dia fantatra tamin'ny tolona politika izay nataony nanomboka tamin'ny ady amin'ny fahazoana ny fahaleovan-tena ary nanao fitanana an-tsoratra tao amin'ny MDRM izy raha mbola vao tanora eritrerona 17 taona monja. Tsara ho fantatsika fa izy no vehivavy voalohany voafidy ho mpanolontsaina ny tanàna teto Antananarivo tamin'ny taona 1970. Mbola tao anatin'ny fanjanahantany isika. Ampolo taona ny mahery no nitantanany koa ny ministera ny kolotsaina sy ny zavakanto tamin'ny Repoblika faharoa. Ary azo sampaitanana ny zava-bita nandritra izany fotoana izany. Ankoatra fianakaviana, ny fikambanana fanampiana malagasy, ny fisemare, ny antoko AKFM dia nanome voninahitra ny lanonana androany ihany koa ireo olona natsapa manokana ny anjara toerana ny tanan'i Gisèle Rabesahala teo amin'ny raharaha politika, ny sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Nosokafana androany ihany koa ny fampirantiana mirakitra ny tantaran'i Gisèle Rabesahala izay toy hatramin'ny asabotsy 10 volana May izao. Etsy amin'ny tranom-bokim-pirenena no natanterahana izany. Nampitondraina ny lohateny Gisèle Rabesahala femme malgache dans l'histoire de l'Afrique moa ity fampirantiana ity. Afakely azy fotsiny angah dia hoe voarakitra tsara daholo nanomboka hatramin'ny tena fahazazany mandra-pa taty amin'ny faram-bita izay asa nataony. Izay no mampiavaka azy ary ahitana hoe nafahana mijery hoe olona taranaka vaiza no izy taiza izy nanomboka izany politika izany fa naninona nanao izany politika izany inavy ireo andraikitra mindraisina ary izavy ireo olona mifanerasera tany sy nanaovany asa izany. Izay nga tena azo lazainy hoe apahany tantarany Madagasikara ihany rehefa fampirantiana ity. Olomanga ny firenena i Gisèle Rabesahala teo amin'ny sehatra maro mahitana azy ary tokony atao fitaratra ho an'ny tanora malagasy. Voalohany angamba aloha dia hoe tsy misy taona ny fandraisana andraikitra amin'ny raharahan'ny firenenao. Izy matsy fitondra 10 taona dia efa nandray an'izay. Faharoa dia tokony manana finoana mafy amin'ny tanjona sy kendrenao zany ianao any afanimbolohany. Fahatelo rehefa manana an'izay finoana an'ilay tanjona izay dia tsy mivadika amin'ny mihitsy mandrapa tapon'ny fiainanao. Ary faefatra dia hoe tena mila fahafozantena ny fanaovana ny asa ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Isan'andro mandra-pahatonga ny asabotsy izao misy hatrany ny vela-kevitra ranajefitra mahakasika ny Gisèle Rabesahala ary eto amin'ny tranom-bokim-pirenena hatrany no natanterahana izany.